Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakoaniwa ny radio maneran-tany ilay feony fanantenana nitondra tokiazava. Indray andro dia nisy rangahy iray tena nahafatra-po tokoa tamin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Isan-kerinandro izy dia nanokana fotoana ho an'izany hoe asa fanompoana an'Andriamanitra izany foana. Mpanan-karembe tokoa ity lehilahy ity saingy indrisy fa tsy nifanaraka tamin'ny teny notoriany ny toetrany. Rangahy masika sy mahavonavony ity rangahy ity. Rehefa andro hafa ankoatran'ilay farany herinandro izay anaovan'ny fitoriana teny ihany. Tia tena sy nankahala ireo rehetra izay tsy nitovy hevitra taminy izy. Mampahory ireo manodidina azy tokoa izy. Ary rehefa mba nisy zava-bitany kely sy natsangany dia nireharehan'ny fatratra tokoa izany. Malaza mpametsifetsy ireo mpiara-monina aminy sy ireo olona izay nifanena taminy ihany koa anefa ity rangahy ity mba hampitomboiny izany harembeny izany. Nahafinaritra azy ny nitoriteny, saingy nijanona teo amin'ny vavany ihany izany teny izany, fa tsy mba niainany na kely akory aza. Mpiray tanàna teo ihany anefa dia nisy rangahy anankiray, tsy azo lazaina hoe mahantra nefa tsy mpanan-karembe ihany koa. Mba nanana trano tsara tarehy ihany koa izy, nanana ny ampy tamin'ny antonony. Nazoto ny zara sy ny toriteny ihany koa ty rangahy faharoa ity, saingy tsy hoe nanokana fotoana isan-kerinandro izy anaovana izany toriteny izany, fa ny toritena kosa izy. Izany hoe nataony fiainana mihitsy izany tenin'Andriamanitra toriana izany, ka rehefa misy fotoana ahafahany maneho fitiavana sy manampy ny hafa dia nataony mandrakariva izany. Vokatra izany dia tena tian'ireo olona nanodidina azy ilay lehilahy faharoa, satria na dia tsy tanteraka aza izy dia hita fa olona feno ahala-mem-panahy sy be fitiavana. Nafinaritra azy ny nitoriteny, saingy nafinaritra azy kokoa ny naneho izany tamin'ny fiainany. Tsy nilainy akory ny be resaka, fa mora naharesy lahatra ny fomba fiainany. Anio ihany koa dia mipetraka amiko sy aminao ny fanontaniana. Iza amin'ireo karazan'olona roa ny tany saina teo ireo sika? Tadidio fa Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra tsy masika sy tsy tia tena, fa naneho fitiavana tamin'ny manodidina azy, eny fa na dia ny fahavalony aza. Koa raha kristianina marina ianao na mpanara-dian'i Kristy, moa ve mba misy fitiavana an'Andriamanitra tokoa ao am-ponao ao, izay manosika anao zavatra iray sa ho an'ny tenanao manokana trany no antony anaovanao izany, dia afa-baraka Andriamanitra. Anjaranao ny mieritreritra, moa ve mitoro ny tenanao ianao sa mitoro tenin'i Kristy eo amin'ny fiainanao? Hitoetra ao am-pontsika ane, ka misy ho saintsaintsika mba ahafahantsika manapa-kevitra anao dingana vaovao indray eo amin'ny fiainana, ny afatry ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 2:1-20 ka hatramin'ny 4:20 manao hoe: ka moa ianao izay mampianatra ny sasany, tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitoro hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy, mba mandroba tempolo ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao, mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Hanisanandro no fonaina raisoao ampo fazamalaina, fa
fitiavana bira sy mpitoro matiana kanefa mody miafina fatao daolo zao rehetra izao manova miverena fa tsy zanony antsony tomponao zereo aniringara tsy tononina fa efa igagany fiaramonina kanefa mandeho asy fefa vita vaksiny sotry izao manova miverena fa tsy zanony antsony tomponao andao redeo tsy bakolia samafy atao ny fiangonana manaratono asai tompo-atao ka de lasa manjono ianao miverene mibebatsy olankorany fitiavam-bola fotsitry ny ratsane ny tompoanana transe lazayanao avelore fazarana zareo remieny fananarana ovare lakolosany zao iraenonao anivizao zao tire no antso farany malaky miverena zao de zao amtokobihira balsama fiderana sy emervonsy mason'ireo zokotsika sasany reo antitra finoana mahainy asany kanefa mampiasa vola mba maizy ny tampoko tsotra izao manova miverena fa tsy zanokony antsony tomponao dalilio amiko gety baiboly fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana Isaia toko voalohany. Ny fahitany Isaia zanak'i Amoza izay hitany amin'ny Joda sy Jerosalema tamin'ny andron'ny Ozia sy Jotama sy Ahaza ary Ezekia izay samy mpanjakan'ny Joda. Ny alahelo an'i Jehovah no niodinan'i Israely ary ny nananarany azy sy ny nokasainy atao aminy. Mandrenesa ny lanitra ary mihain'oro tany fa Jehovah no miteny hoe efa nitaiza sy nahalehibe zaza kanjo ny odina tamiko ireo. Ny omby mahalala ny tompony ary ny boriky ny finanam-belon'ny tompony, fa ny Israely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina. Indrisy firenena mpanota, olona mavesa-keloka, taranaka mpanao ratsy, zanaka mpanao meloka. Efa nahafoy an'i Jehovah izy, efa nanamavo ny iray masiny Israely, efa niodina izy. Nahoana ny mbola tahasiana ihany ianareo noho izao fiodinanareo lalandava izao? Henika aretina avokoa ny loha rehetra ary marary ny fo rehetra. Hatramin'ny fahaladika hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary, fa ratra sy dia kapoka ary ferivao tsy mbola voaporitra na voafe na voalemin'ny diloilo izy. Ny taninareo dia efa lao, ny tanànanareo dia voadotra tamin'ny afo, ny tany volenareo dia lanin'ny fahavalo eo masonareo, ary lao izy toy ny efa noravan'ny fahavalo. Ary izy io na zanakavavy dia nilaozana tahaka ny trano ratsakazo ao anaty tamboaloboka sy tahaka ny fandriana miantona any mpiandry voly ao anaty tanimbolom-boatango, dia tahaka ny tanàna natao fahirano.
raha tsy nosisany Jehovah tompony maro olona vitsivitsy sika dia efa tonga tahaka ny Sodoma ary nitovy tamin'ny Gomora. Mandrenesa ny tenin'i Jehovah ry mpitsara ny Sodoma, mihain'olona lalàn'Andriamantsika ary vahoakany Gomora. Ataoko inona ny zavatra betsaka vonoanareo fanatitra ho Jehovah? Efa tofoka ny ondry lahy atao fanatitra dorana sy ny saborany zanak'omby mifaa, ary tsy sitrako ny ranon'ny vatotr'omby-lahy sy ny an'ny zanak'ondry ary ny an'ny osy-lahy. Raha avy miseho eo anatrehako ianareo, iza moa no nitady anareo anitsakitsaka ny kanjako? Aza mitondra fanatim-poana intsony, fofona fahavetavetana amiko izany. Ny voaloham-bolana sy ny sabata ary ny fiantsompiangonana, tsy zakako ny fivoriana masina ary horom-paharatsiana. Ny voaloham-bolanareo sy ny fotoam-pivavahanareo dia halan'ny fanahiko, mahavesatra amiko izany, ka sasatra mitondra azy aho. Raha mananty tanana ianareo dia hitapy maso tsy hijery ianareo aho. Eny, na dia manao vavaka be azy ianareo dia tsy hiaino aho. Feno ran'olona ny tananareo, misasay ianareo, diovy ny tenanareo, esoritsy eo anoloan'ny masoko ny ratsy fanaonareo. Mitsahara fa aza manao ratsy, mianara hanao ny tsara, dinio izay rariny, anaro ny mpampahory, omeo rary ny kamboty, tsarao ny adiny mpitondra tena. Avy ary ifandahatra isika ho Jehovah, na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha manaiky sy mankatoy ianareo, dia inana no voka-tsoa amin'ny tany? Fa raha mbola mandasy miodina ihany ianareo, dia ho lanin'ny sabatra, fa ny vavan'i Jehovah no efa niteny. Indrisy, tonga jangy ty tanàna mahatoky izay feno ny rariny taloha, sady nitoeran'ny fahamarinana, fa ankehitriny kosa mpamon'olona no ao. Ny vola fotsinao efa tonga taindrendrika, ny divainao efa voatsatso rano, ny lehibenao dia mpiodina sady namany mpangalatra, samy ity kolikoly sy fatra nitady tambitamby avokoa izy rehetra. Ny kamboty tsy mba homeny rariny, ary ny adiny mpitondra tena tsy havelany hoentiny eo anatrehany. Ka dia hoy Jehovah tompony maro, ilay mahery ny Israely: hiala fo amin'ny mandrafy ahy aho, ary amala ny fahavaloko. Dia amerina ny tanako ao aminao aho, ka ho diovika amin'ny lavenina ianao, ahafahany taindrendrika aho, ary esoriko ny firaka rehetra aminao, dia ampodiko toy ny teo aloha ny mpitsaranao, ary ny mpanolotsainao ho toy ny tamin'ny voalohany. Ary rehefa afaka izany, ianao dia antsoina hoe tanàna ny fahamarinana, tanàna mahatoky, ziona havotana amin'ny fitsarana. Ary izay efa mibebaka ao dia havotana amin'ny fahamarinana, ary samy haringana avokoa ny mpiodina sy ny mpanota. Eny, ho lany ritra izay mahafoy an'i Jehovah. Fa hazo enatra ianareo noho ny amin'ny hazo terebinta izay nifalianareo, ary angaiay ianareo noho ny amin'ny sazy izay natokanareo. Fa ho tahaka ny hazo terebinta malazo raviny ianareo, sy ho tahaka ny sady tsy misy rano. Ny mahery ho tahaka ny vovo, ary ny asany ho tahaka ny kilalao nafo. Dia hiaraka hodorana izy rotonta, ka tsy hisy hamono ny afo. Retreti, ansaramba, fantasy.
trao fa oentino tsarainary ny filibana iainanao nandavanao ny tompoty moefanosainiinao ray andro isy valiny oentino tsarainanao e hifanatrikao minira andray ny valeny nataonao ka oaize 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 no iafarana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isanandro amin'ny ity pejy ity awr feon'ny fanantenana izay rehetra oampo ary ny fisainanao mivelatra-miny avoko tsy misy miafinafina ny mombamomba nsikizao ny tena saina fofanay aokatsiwa dinonao fa takino tsisy pentina oentino tsarainanao e hifanatrikao minira andray ny valeny nataonao ka oaize lay feony fanantenana awr manolotra ho anao feon'ny fanantenana fifaliana ho anay indray ny miaraka aminao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'andriamanitra izao miaraka aminao eto indray ny namanao Elion. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra dia tsara ny ahafantaranao fa ny fandarana rehetra mandeha amin'ny onjam-peon'ny radio adventiste maneran-tany ao anatin'izany ny sampana teny malagasy dia azonao hiverenana amin'ny fotoana rehetra ny miaino azy ary azonao alaina maimaim-poana ihany koa amin'ny alalan'ny internet. Tsy voatery anana ordinateur ianao vo afaka manao an'izany fa amin'ny alalan'iny findainao iny aza dia efa azonao atao tsara zany raha toa ka afaka mifandray amin'ny internet na ny tranokala-pifandraisana ny finday anao ary ny finday rehetra amin'izao fotoana izao ny akamaroany dia ahafahana manao an'izany avokoa. Tsy lafo velively ny saran'izany ho an'ireo olona efa manao zany isan'andro. Marobe no efa manao an'izany maneran-tany ary be diaibe no efa manao an'izany eto Madagasikara. Tsy ny teny malagasy ihany no azonao enoina sy alaina maimaim-poana fa misy teny pirenena marobe azonao isafidianana koa ao. Indroary ny adresy raisy tsara www.awr.org www.awr.org. Rehefa tafiditra ao ianao dia afaka misafidy ny fiainona reo fandarana rehetra zay tianao enona. Azonao atao koa ny miantso anay na manoratra aty aminay raha toa ka misy fanampanazavana tianao azo mikasika an'izay.
eny ary milohan'ny hidirantsika amin'ny fiarah-mianatra amin'itianio ity dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay aloha hangataka ny fanohanana sy ny fanazavantsaina avy amin'Andriamanitra isika. Raha inay izay ny an-danitra misaotra anao izay satria omenao tombonandro. Tsy mendrika an'izany izay kanefa omenao an'izany ka dia misaotra anao. Ampio izay mba hay anararoatra ny tombonandro tsirairay omenao anay mba ahafahanay manararoatra mianatra koa ny teninao, manovo ny tsara indrindra avy aminao satria miantoka no avinay eto amin'ity tany ity sy mandrakizay izany. Ka dia angatanay ny fanazavantsaina avy aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Irahantsika malala fa samy miezaka ny hafantatra ny ho avy sy ireo anton-javatra samihafa miseho eto amin'ity tany ity sy izay mety ho fiatraikan'izany eo amin'ny fiainan'ny tsirairay ny olona rehetra, indrindra fa ireo manam-pahaizana mpikaroka. Hatramin'izay nefa ka hatramin'izao dia tsy misy afa-tsy ny faminaniana voalaza ao amin'ny Baiboly irery ihany no mbola voampirofo fa marina ny fahatanterahany, marina ny voalazany. Ny sisan'izay dia tombatombana ihany ary betsaka ny olona voafitaka izy ireny. Anisan'izany ohatra ny faminaniana malaza indrindra izay nilaza fa ny faran'ny volana Desambra 2020 ny faharandro araka ny faminaniana Maya. Dia fantatsika fa tsy tanteraka izany. Dia mbola maro io anefa ny olona mino an'ireny faminaniana samy hafa ireny. Na dia efa fantatra aza fa izay lazain'ny Baiboly ihany no tanteraka raha baky teny hatramin'izao. Koa satria ny Baiboly ihany na ny tenin'Andriamanitra no azo antoka dia aleo manetry teny, aleo manetry tena mandinika sy manaraka tsara izay voalaza ao mba tsy hanenenana. Ny rahantsika nianatra teto ny amin'ilay faminaniana malaza nasehon'Andriamanitra any Daniela mpaminany izay efa nianarantsika teto amin'ny Daniela 7 ary mifanindra andalana tsara amin'izay voalaza ao amin'ny Daniela 2 ihany koa. Tanteraka arabaky teny avokoa ireo faminaniana ireo ary mbola eo ampiandrasana ny fahatanterahany toyny isika izay ampahany vitsy monja sisa, ireo ampahany farany sisa tavela tahaka ny nahatanterahanyireo rehetra teo alohany anefa no tsy maintsy ahatanterahanyireo. Ary efa mamaky tsara ireo faminaniana ireo ianao dia ho talanjona amin'ny fahitan'Andriamanitra meloa ny fizotro ny tantara. Tsy maintsy ho faranan'Andriamanitra ny asa efa natombony amin'ny famongorana hatramin'ny fakany ny fahotana izay miteraka izao loza mahatsiravina maneran-tany izao. Manasanao ary zahay hanohy ny fiarah-mianatra aminay mikasika an'ireo faminaniana ireo. Andeha hodinitsika ho jerentsika akaiky ny fomba fanehoan'ireo sarim-biby ao amin'ny Daniela 7. Sarim-biby izay tandindona ihany. Maneho an'ireo firenena nanjaka ny fandimby tamin'izay fotoana izay. Hiverina ny amin'ny andron'i Kristy sy ny fivavahana kristianina tany am-boalohany isika, rehefa vita izany dia ho hitantsika fa nisy fahefana anankiray nipoitra izay niezaka nanova ny didin'Andriamanitra. Tsy magaga ny fisiany izany satria tsy mipetra-potsy ny Satana manao izay amitahana olona maro hiaraka ho fongorana aminy amin'ny farany. Izay ngeno antony ny hoe hiady amin'Andriamanitra dia efa resy izy, fa ny antony ady amin'izao fotoana izao dia ny fisontonana antsika olombelona mba hiandany amin'Andriamanitra na hiandany amin'ny Satana. Efa fantatsika hatrany amin'ny voalohany fa mpandainga Satana, kanefa dia maro ihany mbola voafintany sy voafitany. Ka dia tsara ny hafantaranao an'izany sy hamerimberenana aminao fa akaiky ny fahamarana an'Andriamanitra ny tantara ny fahotana sy ny vokany. Tsy maintsy fongorana Satana, ka izay rehetra manaraka azy dia ho fongotra miaraka aminy. Andeha ho jerentsika ny fomba filazan'ny Baiboly miloa
zay hitranga mba ahitantsika mazava tsara ny fomba anamafisany tantara ny tena zavany seho marina. Hitantsika ny fizotry ny tantara eo ampandiavan'ireo biby maneho fanjakana ireo ny lalany vanim-potoana. Vakitsika ny eo amin'ny Daniela 7:7. Daniela 7:7. Ny voalohany dia toy ny liona ary nanana elatra ny voromahery izy. Nijery aho ambara-panongotra ny elany ary natsangana avy tamin'ny tany izy ka najoro tamin'ny tongony roa toy ny fijoron'ny olona sady natao manana fon'olombelona izy. Tahaka ny liona manana ny elatry ny voromahery no ahitana n'ilay biby voalohany eto. Tandindona izany ny fanjakan'ny Babilôna no aseho amin'izany liona manana ny elatry ny voromahery zany. Aiza ho aiza moa no misy an'i Babilôna? Ao amin'ny firenena moderan'ny Iraka amin'izao fotoana izao ny toerana misy an'i Babilôna fahiny. Eo amin'ny 490 kilometatra atsimon'ny Bagdad, eo zany no misy azy ara-jiografia. Rehefa nandavaka nandritra ny fikaroana nataony tao Iraka ireo manampahaizana mpikaroka mpahay fahagola zay antsoina hoe archéologue amin'ny teny frantsay, dia nahita sarina liona manana ela-boromahery zay nosokirina izy ireo teo amin'ny mandany Babilôna fahiny. Vitsy ihany no tsy mahalala fa famantarana ny Babilôna ny liona zay manana ela-boromahery. Zao ny voalazan'i Jeremia mpaminany mikasika ny Babilôna no amin'ny Jeremia 4:7 ka ny 7. Jeremia 4:7. Misy liona miakatra avy any anaty kilitrala ary ilay mpanimba ny firenena dia efa miainga. Dia zao koa lazainy eo amin'ny 7 amin'ny Jeremia 4:7 ihany. Ary tahaka ny tadio ny kalesiny faingana noho ny voromahery ny sovaliny. Araka ny voambaran'i Jeremia dia efa miainga handravan'i Jerosalema Babilôna mpanimba ny firenena tamin'izay fotoana izay. Efa famantarana ny Babilôna fahiny zany liona manana ela-boromahery izany. Fahefana lehibe nanapaka tamin'ny andron'ny Daniela i Babilôna tamin'izay fotoana izay. Nitsangana nandimby azy indray aveo ny firenena anankiray hafa satria araka ny voalaza amin'ny faminaniana nomen'Andriamanitra ny Daniela ihany dia tsy hanapaka mandrakizay an'izao tontolo izao akory zany fanjakana Babilôniana izany. Dia zao ary no faminaniana ao amin'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5 milaza an'izany. Ary indro koa ny faharoa biby hafa tahaka ny bera zay nampisondrotra ny ila tenany sady nisy taolantehezana 3 teo ambavany anelanelan'ny nifiny ary toy izao ny voalaza taminy: mitsangana omana nofobe. Mario tsara fa toy ny bera mampisondrotra ny ila tenany nahitany Daniela lay fanjakana faharoa nandimby any Babilôna eto. Izy io fanjakana io Mediana sy ny Persianina zay nandresy any Babilôna. Dia tanteraka arabaky teny teo amin'ny tantara koa zany faminaniany Baiboly zany. Ity bera nampisondrotra ny ila tenany ity dia mampiseho ny fanjakana Persianina manokana zay nandravany Babilôna voalohany indrindra talohany nanapahany any Medi ka natonga ny anarana hoe Mediana sy Persianina. Inona ny voalaza fahita teo ambavan'ilay bera? Taolatezana 3. Rehefa nanapaka an'izao tontolo izao ny Mediana sy ny Persianina dia babo ny aloha Babilôna. Avy eo izy dia ny anavaratra dia nahazo ny fanjakan'ny Lidia, dia ny anatsimo dia namabo ny fanjakan'i Egipta indray. Ireo firenena 3 ireo, Babilôna, Lidia ary Egipta, no aseho an'ilay taolatehezana 3 eto amin'ity faminaniana ity. Mazava ny faminanian'ny Baiboly ary mahatalanjona zany. Tanteraka arabaky teny daholy ary manaiky an'izany ny mpahay tantara rehetra, na kristiana izy na tsy. Dia manasanao izay tsy hanapaka mihitsy ny fiarah-mianatra aminay mba hampitombo ny fahalalana ny marina izay iaronao tsy ho voafitaky ny fampianarana diso ary indrindra ho vonina hiatrika mpahatokiana ny ho avy rehetra. Mandra-piona manaraka indray ary.
fery vonjy. soratra ihany no tsy ahiviko eto sa ikorontana ny tany la hoe zao rehetra izao very hevitra daholo zay milaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko fahorina naninkisa molitranga etoko marireo olombo afity zayo foa fitaka fany alany ireo tity niala izy nisitaka vayanayo manahona olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoansiky zay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay. AWR téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70 fanareo vahoaka sisa hosedrany ianiko fahorina naninkisa molitranga etoko marireo olombo afity zayo foa fitaka fany alany ireo tity niala izy nisitaka vayanayo manahona olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoansiky zay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay vayanayo manahona olitsoro fona ve nahandrava manolona ireo sedra marobe hoansiky zay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay hoansiky zay tavena mbola verinay hatrany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasay. AWR mitondra fanantenana isan'andro ho anao. seminera momba ny baiboly fianarana baiboly mitohitoy iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany asa fitoriana etonivon'ny fiangonana adventista faritra ranomasimbe indianina. aiza mandany voavitra ny mandrakizay na manao kalebanetsikivy sy naritiana no manolotra izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao asainanao aharatra amin'ny farany. Rehefa azoina ny soratra masina dia hita fa ampahany voalohany amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ny voavonjy ny arivo-taona any an-danitra izay iarahan'izy ireo amin'i Jesosy. Tsy hijanona ny mandrakizay izy ireo fa hiveriny eto tany efa voadio tamin'ny afo sino avaoziny. Hitan'ny Jaona nidina avy tany an-danitra
Jerosalema vaovao miaraka amin'Andriamanitra sy ny olona masina. Mazava arak'izany fa ity tany efa lasa vaovao ity no fonenany voavonjy mandritra ny mandrakizay. Hifantoka amin'izany ny fianarantsika anio fa andelo isika hivavaka. Raha ny masina ny an-danitro misaotra satria azo antoka ny fanavotana ataonao ho anay amin'ny alalan'i Jesosy ary efa manomana fiainana mandrakizay ho anay ianao. Andalany amin'izany izahay. Koa mety izy ianao hampianatra anay amin'ny alalan'ny fanahinao ary impio izahay anaraka ny sitraponao mba ho nisan'ireo velona mandrakizay miaraka aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anahoana ireo voavonjy rehefa tafaverina eto an-tany aorian'ny arivo-taona. Vakiny namana anaritiana amintsika ny Isaia 40 andininy faraka amin'ny 20. Isaia 40 andininy faraka amin'ny 20. Ary ny olonao rehetra ho marina avokoa, anana ny tany ho mandrakizay izy. Eny ho volo maitso eo amin'ny sago, asan'ny tanako ho fampisehoam-boninahitra. Nisy fahamarinana no rangory fototra izao faratsiana eto an-tany izao. Soa ihany fa ho foanan'Andriamanitra izany, tsy ho ela intsony. Ho zavatra lasa izao fiainana fahoriana izao. Marin'Andriamanitra ary tsy maintsy mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinana izay teo afaka miara-monina aminy mandritra ny mandrakizay. Inona avy ireo zavatra tsy ho hita intsony ao amin'ny tany vaovao. Apokalipsy 20:4. Apokalipsy 20:4. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo, na fitarainana, na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Tsy mankasitraka ny fahorian'ny olombelona Andriamanitra, ary tsy izy ny tompona andraikitra izany. Efa nilaza mialoha izy fa ho foana ny zavatra rehetra mampahory ny olombelona. Hainy izany ary tsy maintsy ho tanterahana. Anahoana ny fahafonganan'ny faratsiana. Malaki 7:7. Malaki 7:7. Fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana mandoro izy, ary ny mpirery rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Satana no fakany faratsiana, ary ireo anjeliny sy ny olombelona marobe tsy tamboisaina no sampany. Ho fongoran'Andriamanitra hatramin'ny fakany io tambazotra ny tsy fahamarinana io. Aoka ianao hiambina tsy ho tafiditra ao anatin'izany. Tsotra ny fiarovana dia ny fanarahana ny marina. Manahoana ny filazalazan'ny Jaona ny amin'ny tany vaovao. Apokalipsy 20:1-5. Apokalipsy 20:1-5. Ary izy naneho aho ondranonaina manganohany tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamovo 12 samihafa sady mamoy isam-bolana, ary ny raviny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy, ary ny mpanompony dia hanompo azy, ka hita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Ary tsy hisy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay izy. Tsy ampy ny tenin'olombelona anehoana ny hatsara ny fiainana mandrakizay eto amin'ity tany izay efa no havaozana ity. Ny fahatongavana any no hiezaka manandanja indrindra amin'izao fiainana mandalo izao. Be dia be lavitra noho izay kely naseho antsika no mbola ho hitantsika sy hiainantsika any. Inona moa no ataon'ny voavonjy ao amin'ny tany vaovao?
Isaia 5:20 Isaia 5:20 hanao trano ny olona ka hitoetra ao, ary hanao tany-boaloboka ny olona ka hihinana ny vokatra aminy. Raha namorona ny olombelona Andriamanitra dia tsy namorona azy mba hidonana-poana. Izao no voalaza amin'ny Genesis 2:10. Genesis 2:10. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahedena hiasa sy hitandrina azy. Rehefa tafaverina amin'ny laony ny zavatra rehetra dia ho tanteraka amin'ny fahafenony ny fiasan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Anao ahoana ny biby any amin'ny tany vaovao? Isaia 1:1. Isaia 1:1. Ary ny ambodi hiara-mitoetra amin'ny zanak'ondry, ny leoparda hiara-mandry amin'ny zanak'osy, ary ny zanak'omby sy ny liona tanora sy ny ombikely mifa iray toerana, ary ny zazakely no hiroaka azy. Isy fandriampahalemana eo amin'ny tany manontolo. Tsisy tsony ny zavaboary fandevina sy fampihinana azo alaina sary an-tsaina sady fa tena ho feno fahasambarana izany fiarahamonina vaovao izany. Inona moa no anaran'ireny votry ny tany vaovao? Apokalipsy 1:20. Apokalipsy 1:20. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina, efa miaingo hiaona amin'ny vadiny. Efa misy anara-tanàna atao hoe Jerosalema eto tany. Tanàna fiadanana ny dikany, saingy mbola anarana fotsiny izany satria mbola misy fahotana sy fahoriana ao amin'io tanàna io. Ho arabaka teny ny dikany hoe Jerosalema rehefa midina avy any an-danitra ilay Jerosalema vaovao izay renivohitry ny tany vaovao. No manana ho an'iza moa io tanàna io? Hebreo 1:12. Hebreo 1:12. Fa amin'izany ny tsara lavitra no iriny dia ny any an-danitra, ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanitra, satria efa namboatra tanàna ho an'ireo izy. Ireo olony finoana izay niaritra finoana no tantarain'ny Hebreo 1:12. Miara-dalana amin'ny finoana mandrakariva ny fiaretana fahoriana. Ny olona masina araka ny Apokalipsy 2:12 dia voafaritra amin'ny teny hoe faharetana. Indro ny faharetan'ny olona masina hoy io andininy io. Safidy ny eo anisan'izy ireo amin'izao andro mampihena ny finoana izao eo amin'ny ankamaroan'ny olona. Anao ahoana ny endrika tanàna masina io? Manasanao hiara-maky amin'ny namana naritiana ny Apokalipsy 1:20 ka hatramin'ny 17. Apokalipsy 1:20 ka hatramin'ny 17. Sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapiratany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi, manganoano toy ny vato kristaly, ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12, ary misy anarana voasoratra eo, dia ny any firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Ary ny mandany tanàna dia misy fanondrenana 12, ary misy anarana 12 koa eo, dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrafesana volontaravolamena handrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka 2,000 sy 100 stadio, mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny avony. Ary nandrefy ny manda izy ka 470 ankio araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely. Ary ny mandany dia vato jaspi, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanondrenany mandany tanàna dia voaravaka vato soa samihafa rehetra.
ny fanondrenana voalohany jaspi, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedona, ny fahaefatra emeralda, ny fahadimy sardonyx, ny fahaenina karneoly, ny fahafito krizolita, ny fahavalo berilla, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krizopraso, ny faraika ambiny folo iankita, ny faharoambiny folo ametista, ary ny vavahady 12 dia perla 12. Perla iray avy ny isam-bavahady, ary lalambe tao an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganoano. Ary tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoa sy ny zanak'ondry ny tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry ny fanazavana azy. Nanana fanandramana betsaka niaraka tamin'Andriamanitra ny apôstôly Paoly. Efa nahita fahitana mihitsy azy izy. Na izany aza dia mbola milaza ihany izy fa izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola ren'ny sofina na niditra tao am-pon'ny olona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Korintana 2:2-7. Korintana 2:2-7. Ny fiverana fotsiny fa tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta na izay mandainga. Apokalipsy 2:20-7 dia efa maneho amintsika ny rivotra iainanao. Nidadasika tokoa ty tanàny ity, satria ny Apokalipsy 2:20-7 dia maneho fa 2 sy 100 stadio ny refiny. Ny ray stadio dia sahabo 20 metatra. Raha mpitombona 20 zany, ny 2 sy 100 dia mahazo 70 sy 20 kilometatra sika. Ary voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa mitovy avokoa ny sakany sy ny lavany ary ny avony tanàna io. Tena goavana tokoa Jerosalema vaovao. Hita ao avokoa ny vatosoa isan-karazany. Saingy ny mahasarobidy io tanàna io izay reny vohitr'ilay tany vaovao dia ny fanatrehan'i Kristy. Izy ary no afaka hiditra ao. Apokalipsy 2:20-7. Apokalipsy 2:20-7. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Ry-piaino namana, inonay fa te handovo izany fiainana vaovao feno fahasambarana izay averina ho eto an-tany izany ianao. Azo antoka ny teny fikasan'Andriamanitra. Andeha isika hody tahaka ilay zanak'adala hiverina amin'ny raintsika izay tena tiantsika ka maniry ny hamerinantsika ho amin'ny fahasambarana mandrakizay. Andeha hoentiny eo aminy amin'ny alalan'ity vavaka fohy ity izany faniriana izany. Jesosy io apetraka manontolo eo am-pelantananao ny fiainako mba azahoako miara-miaina aminao mandritra ny mandrakizay. Amen. Misaotra no niarahanao nianatra ny tenin'Andriamanitra taminay. Manantenam-bolo tafahoana aminao amin'ny fotoana manaraka namanao Kaleba Andretsikivy sy Naritiana. Veloma tompo. Radio femo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Paly miarabanao mpanaraka ity onja-peo ny fanantenana ity. Ny fiadanan'ny tompony ho aminao. Ny namanao Rija Esperanto Mory no miaraka aminao ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ary hianatra lohahevitra vaovao isika dia ny hoe miara-miasa amin'Andriamanitra, miara-miasa
amin'Andriamanitra. fa inona tokoa moa izany hoe miara-miasa amin'Andriamanitra izany? Araka izany dia manana asa Andriamanitra ary mitady olona izy mba hiara-miasa aminy, ka maniry koa raha maniry Andriamanitra mba ho anisany mpiara-miasa aminy ianao. Toy izao no nambaran'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 1:7-7. Korintianina 1:7-7, fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. I Paoly eto sy ireo namany dia lazainy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra, ka azonao atao tsara koa izany ny ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Amin'ny fomba ahoana no ahafahanao miara-miasa amin'Andriamanitra? Fony teto an-tany Jesosy dia niantso olona izy mba ho tonga mpianatra, mba ho tonga mpianany. Ny 12 lany tena fantatsika, fa ny amin'ny Luka 10 dia mbola misy 70 mpianatra hafa koa. Ary aty amin'ny asan'ny apôstôly isika dia mahita fa nisy 20 ireo mpianatra, ny tombo 3,000 lary lasa be diebe. Ka izao Jesosy dia niantso ary lasa be diebe ny mpianatra taty aoriana. Izaho koa, ianao koa dia afaka ho tonga ho isan'ny mpianatra. Fony teto an-tany Jesosy zay niantso ny mpianatra dia izao no lazainy tamin'ireo mpianany. Jaona 7:12, 4:7 sy ny 5:7. Jaona 7:12, 4:7 sy ny 5:7. Hoy Jesosy: didy vaovao no homeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty. Zay no afatra avy amin'i Jesosy. Misy fomba izany tena azo atao tsara mba ahafahanao miara-miasa amin'Andriamanitra. Voalohany dia ny fanekenao ny antso zay ataony aminao mba ho tonga mpianatra ianao, ho tonga mpianatra toy izay nataon'i Jesosy. Ary rehefa tonga mpianatra ianao dia ny iraka voalohany ampanaovin'i Jesosy ianao dia fitiavana ireo mpianatra hafa, fitiavana ny mpianatra hafa. Hitanao amin'izany fa tsy asa sarotra no tian'Andriamanitra ataonao fa fitiavana ny hafa, satria raha ny marina Andriamanitra mihitsy no fitiavana. Ka zay miara-miasa aminy dia miara-miasa ao anatin'ny fitiavana ny hafa. Misy lehilahy iray ao amin'ny soratra masina zay sakaizan'Andriamanitra, naman'Andriamanitra. Ity lehilahy ity dia nampiasain'Andriamanitra hanatanteraka asa, hanatanteraka iraka. Tsy izy zany fa i Abrahama. Hitantsika ny tantara ao amin'ny bokin'ny Genesisy zay mitantara ny Abrahama. Fa raha mijery ny Genesisy 7:20 isika dia mahita santionany amin'ny fiarahan'ny Abrahama miasa amin'Andriamanitra. Genesisy 7:20 zay nasako anao mba ho vakianao manontolo, manokana fotoana dia vakio manontolo. Fa hita ianao ny ohatra iray zay niarahan'ny Abrahama niasa tamin'Andriamanitra. Ao anatin'ny io tantara io dia nampahafantatra ny Abrahama izay anjoan'ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra. No ny faratsiana tao Sodoma sy Gomora dia nanapa-kevitra Andriamanitra ny handrava azy. Ary rehefa fomba fiasan'Andriamanitra raha teo anefa, rehefa manao zavatra iray dia tsy maintsy milaza amin'ny mpaminany mpanompony. Araka izay voalaza ao amin'ny Amosa 7:7 hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompo. Ka teto dia i Abrahama no ilay mpaminany mpanompony. Raha mamaky ny tantara ao amin'ny Genesisy 7:20 ianao
dia hita fa teo ampelantsasatra i abrahama raha nafana de nafana iny ny andro teo izy no nahita mpivahiny 3 avy lavitra ary nihevitra i abrahama fa mpivahiny tsotra reraky ny dia izy 3 lahy ireo ka tena tsy nanam-po mihitsy i abrahama hoe ny anankiray amin'izy 3 ireo ane dia ambony izay azony ny vavahana Andriamanitra mihitsy ny ray tamin'izy 3 de taoriana kely ny fiainan'i Abrahama tamin'izy 3 ireto izay Andriamanitra ny ray de nanjary nandray anjara tamin'ny asan'Andriamanitra i Abrahama nandray anjara tamin'ilay asa ho ataon'Andriamanitra tao Sodoma sy Gomora Abrahama koa inona ary zany no asa nataon'i Abrahama teto araka ny voalaza ao amin'io 7:20 io dia ny anjara asa nataon'i Abrahama de ny nivavaka sy ny fona ho an'ireo mponina tao a Sodoma sy Gomora zany hoe niriny Abrahama ho fantatra raha mbola misy fomba ihany ahafahana mamonjy ireo olona ireo izay hita hoe efa tsy mahavonjy ny tenany intsony raha ny mponina tao a Sodoma amin'ny lafiny iray de izany mihitsy no votoatiny iraka ampanaovin'Andriamanitra antsika dia ny fitiavana ny hafa sy ny fitadiavana ny fomba hamonjena azy ireo zay mihitsy ane ny tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao ho tiany hafa ary tady izay hamonjena azy raha dinitsika tsara ity 7:20 ity dia mahita isika toetra lehibe sy ara-panahy ary tsara anankitelo tao amin'ny Abrahama nisy toetra anankitelo zay lehibe sy ara-panahy ary tsara tao amin'ny Abrahama ny voalohany dia ny fitiavana mampiatrano vahiny ny fitiavana mampiatrano vahiny tao amin'ny Abrahama zany toetra ara-panahy izany ny faharoa ny fitiavana ny hafa tia ny hafa Abrahama ary ny fahatelo dia ny fitiavam-bavaka ny fivavahana ka ireo toetra 3 ireo dia toetra zay manampy be tokoa eo amin'ny fanatanterahana ny iraka na ny asa ampanaovin'Andriamanitra aisianao koa miantso anao ny tompo mba ho isan'ny mpianatra sy ho tiany hafa toy ny fampiatranoana vahiny ny fivavahana ho an'ny hafa ny fitadiavana zay hahavovonjy ny hafa miandry anao ary Andriamanitra koa raha sitrakao ny anao izany a dia manasanao mba hivavaka hiaraka amiko ray masono misaotra no ny fahatokinao anay olombelona sy mpanota mba hiara-miasa aminao manolo tena ho isan'ny mpianatra ao ity mpiaino ity ary vonina ny ity ny hafa ihany koa izy saingy mila hery avy aminao ka mba homeo azy re ny herin'ny fanainao masina ahafahany manao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany. awr.org na feofanantenana.org.